Manohitra ny fanomanantenany amin'ny fiatrenan'ny fifanana andrasany anjara kosa ny ekipan'ny DFC ny alakamisy teo no lalao ara-piralahiana tamin'ny ekipan'ny AJ Saya teny Tanikasaka moa ety ekipan'ny Dragon FC ity. Taorin'ny nanaovany lalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny 3FB Tuliara sy ny Knapsa Sport dia nanohy ny fanomanantenany tamin'ny fihaonana ara-piralahiana tamin'ny ekipan'ny AJ Saya ny DFC ny alakamisy teo teny amin'ny kianjana Tanikatsaka. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny AJ Saya ho mpandresy tamin'ny isa 2-0. Tamin'ny ankapobeny dia niadiny lalao satria sekolin'ny baolina kitra diso mifankalala loatra ny niona. Marihana tokoa mantsy fa taona vitsomonja ny elanelana misy teo amin'ny rotota raha ny taona ny sokafana no resahana. Lesika ho an'ny DFC tamin'ity lalao ity no mbola tsy fifehezana amin'ny famonom-baolina. Natombo tamin'ny isan'ny baolina tokony ho tafiditra izy ireo nandritra ity lalao ity. Tetsakilan'izay dia hita ihany ny tombony eo amin'ny fananana traikefa ho an'ny mpilalao an'ny AJ Saya. Izay hevina hatrany moa fa any amin'ny ligin'ny Bongolava ny AJ Saya no mandray anjara, raha any amin'ny ligin'ny Vakinakaratra kosa ny DFC no mifaninana. Ho an'ity farany dia lalao roa zay no efa vita tany amin'io ligy paritra misy azy io. Fandresena hatrany no azon'izy ireo tamin'izany lalao roa nataony izany.